Sortie de promotion nataon'ny INSP Mady Ambaranjana namoahana ny andiany mendrika teto amin'ny ANC Ivato. 17 nisan'ny mpianatra vaovao nahazo diplôme androany ka ny nahazo diplôme de technicien supérieur amin'ireo miisa 17 mianadahy, nahazo ny diplôme licence miisa 5 mianadahy, nahazo ny diplôme maîtrise professionnelle 7 mianadahy ary nahazo ny diplôme master 2 9. Fitambaran'ireo mpianatra nahazo diplôme tato amin'ny INSP Mady ao amin'ny filière polytechnique Ambaranjana zany 17 mizara roa ny lalana amban'ireo mpianatra ireo zany rehefa mahazo diplôme androany vita ny sortie de promotion. Ny apahany amin'ireo ny apahany betsaka mbola amin'ny fianarana fa maro amin'izy ireo ihany koa zany manomboka androany no hiatrika asa avy hatrany dia efa nomanina izy ireo afaka hiatrika asa avy hatrany ihany koa satria ny fanofanana izay nomena azy dia fanofanana mifanatry amin'ny manome fahafahampo sahady ny tontolo ny asa zany hoe afaka miatrika asa avy hatrany izy ireo. Eny ihany koa noho zany fahitaon'ivony INSP Mady dia amin'izao fotoana izao dia miopana bebe kokoa zany any amin'ny nouvelle technologie izay. Izany hoe ny fampianarana izay atao amin'ny INSP Mady zany dia efa mampiasa sy mikirakira ny solosaina avokoa. Anisan'izany koa zany nouveauté vao mivoaka tamin'ity zava-baovao vao mivoaka tamin'ity taona ity zany amin'ny INSP Mady dia misy ihany koa ny cours en ligne zany ankoatran'ny cours présentiel. Hofanina ihany koa ireo mpianatra amin'ny INSP Mady ireo afehy teny-pirenena vahiny maro. Ao anatin'izay zany teny anglisy, ny teny frantsay, ao ihany koa ny teny-pirenena vahiny hafa satria ny sehatra iasan'izy ireo dia tsy voafaritra eto Madagasikara ihany fa natao hiasa eto Madagasikara sy natao hiasa any ivelany izy ireo. Mpianatra mivoaka ato amin'ny INSP Mady ny safitavako an-dalàna tiako ny apiatra an-dalàna dia mba olona juriste Madagasikara mila olona mahitsy fa tsy manao kolikoly dia en plus izay koa ny filière technique des affaires polyvalent kokoa izy. Izany hoe be dia be zany ny mpianatra rehefa miditra amin'ny droit technique des affaires be dia be ny sehatra asa afaka idirana.